Ny antsomy tokony sy ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana mba hamahana ny olana misy eo amin'ny compagnie Air Madagascar ny ministre ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Narson Rafidy manana ny tenany moa izay misolo toerana vonjomaika ny ministre ny fitaterana izay tsy eto toerana amin'izao fotoana izao. Misolo toerana fotsiny ako ma ministre ny industrie dia misolo toerana ministre ny transport fatako en grevy misy faneho-kevitra maromaro za dia mangataka ary andeha iona amin'izareo mihitsy azao iona amin'ireo mpanao grevy hoe inona ny tianjareo atao tsy tokony atao tazotra zao kosa ny vahoaka malagasy zay ny fieritreretako mety betsaka tsy lavorary ny olombelona tsisy lavorary ny olombelona eto ambony tany tokony hiezaka ifampiresaka misy sehatra tokony ifampiresahana zay dia nateo taloha dia efa misy fampiresahana zay zao dia mbola manokatra mivaravarana foana hoe andeo iresaka aza atao otage reny économie malgasy aza atao an'izany reny économie antsika efa manomboka idécolle tsika efa nahazo avion roa hoavina hoe fahatelo efa tsy misy tsony zany natao hoe rehefa kelikely hoe tsy misy ny retard d'avion tsy misy ny annulation satria efa matériel ny tsampy efa tonga le matériel da Madagascar manana déficit ngeza be dia mbola ampitsika an'izao ndray tsy ahevoka aminareo fotsiny fa ny perte ny orinasa io maty amin'ny ray andro de grève c'est 500 000 $. 500 000 $ de perte par jour de grève c'est important. Alors retsika ma hoe fanometana ndeo hibanjina ny tany ndeo hibanjina hoe ahoana ny fomba ampiakaratsika ny orinasa atsika io efa many dia ambany dia mbola za tsy miteny hoe tsy mahazo manao grève fa misy fomba kosa fanehoana ny hevitra misy fomba tokony hainoantsika ny hevitra misy fomba raha anao grève zao dia misy hoe mametraka ny misy araka lalàna 48 heures avant manao lettre recommandé dia mbola misy anatin'izay koa alohan'ny tena anaovana le grève hoe mbola misy hoe misy fanelanelana misy an'izao dia efa tena tsy mandeha daholo zany rehetrarehetra zany any amin'ny firy amin'ny jour zay vao hoe manao le grève effective.